ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba antsika ry havako tratra ity talata fa 5 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny epistilo any Hebreo. Hebreo 4:1 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 1. Anaran'i Jesoa. Aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana amin'ny Kristy fa aoka handroso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoanan'Andriamanitra ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha feran'Andriamanitra. Fa izay efa noazavain'ny Andriamandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hemitra dia tsy azo avaozana indray ho amin'ny fibebahana satria manompo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny asa fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Isan'ny andinin-tsotra masina tsy dia mora hazavaina loatra ity sarotra mihitsy moa ity mofinaina eto am-pelantanantsika ity ry havako. Betsaka ireo fanazavana maro omeny ny atoko-pivavahana isan-karazany satria miankina amin'ny atoko-pivavahana misy ny tsirairay koa no hamakiny ny Baiboly. Satria izay no mamaky ny Baiboly tsy amin'ny alalan'ny amin'izao fotsiny tsika mamaky ny Baiboly araka ny fotom-pampianarana hitezana sy ny anabeazana antsika hatrany amin'ny katesizina, hatrany amin'ny katekimena, hatrany amin'ny sekoly alahady. Dia misy karazany roa izy io. Dia ataontsika hoe raha ao anatin'ny tokotanin-ben'ny protestanta na dia amin'ny samy protestanta réformé ary dia tsy mitovy ny famakinana izy io. Satria izy io dia miresaka momba ny ataontsika hoe mety ho very ve ilay famonjena efa niraisina sa tsia. Ilay ataontsika hoe izaho efa zanak'Andriamanitra, ianao efa zanak'Andriamanitra, isika nefa notonon'ny Tompo hoe zanako ianao, dia mety very ve izay famonjena izay? Mety very ve ilay atao hoe salut? Tsy hoe ilay finoana ihany ve? Mety very ve ny finoana izay io? Fa mety very koa ve ilay salut? Dia ity epistilo any Hebreo ity dia anankiray amin'izay manazava an'izay. Raha ohatra ka somary mijery maimaika isika dia tena manao hoe tena mety very ilay salut. Mety very kay ilay famonjena. Raha ohatra ka mijery ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9 fotsiny dia mety very kay ny famonjena. Izany hoe zanak'Andriamanitra fa mety very ilay mahazanak'Andriamanitra. Mety very kay ilay izy raha mamaky ny andininy 5 hoe tena raha mihemitra zany raha ohatra ka sanatria miala mangatsiaka dia izao tena mety ho very zany ilay izy sanatria ilay famonjena ary tsy afaka avaozana intsony mihitsy. Misy fizarana roa amin'izy io ilay teolojianina anankiray. Teolojianina ataontsika hoe fantatry ny ankabeazan'ny mpampianatra teolojia, Jacob Arminius, izay niavian'ny antsoina hoe arminienne. Tsy Armenie akory, Armenie ilay firenena any amin'ny faritra aziny, fa ilay hoe arminienne dia fampianarana, fironana fa avy amin'ilay teolojianina hollandais tany amin'ny taonjato 410 momba ny ainga avy amin'ny fampianaran'ny Calvinisme. Saika mifanakaraka tamin'ny Théodore de Bèze izany hoe olona mianatra teolojianina naran-tsaina. Fa saingy nanohitra ny fampianaran'ny Calvinisme. Tsy nitovy tamin'ny fampianaran'ny Calvinisme. Be dia be ny zavatra nanoherany ny fampianaran'ny Calvin momba ny prédestination, momba ny grâce, momba n'Andriamanitra koa ary momba ny salut, momba ny providence. Be dia be ny karazam-pampianarana ny fotom-pampianaran'ny Calvin izay notoeriny ity teolojiana antsoina hoe Jacob Arminius ity. Ary
ndraindray moa mbola misy kristianina zay tavela ao anatin'ny fomba fijerin'ny Jakoba, ary mino io tsy ary be dia be zany ny olona mamaky ny bokiny. Ny salut aminy de zao zany amin'ny ary mino izy de zao hoe io famonjena io de mety very io famonjena io izy. Raha misy zany anao ka asa soratra maromaro na misy ohatra hoe ny fingona ny ampahany amin'ny pentecôtiste, ny ampahany lehibe amin'ny fiangonana pentecôtiste, mouvement pentecôtiste izay nandray niteraka ny finoana eglizy evangelika maromaro, dia ny ampahany koa amin'ny fiangonana metodiste na fiangonana naoriny Wesley dia betsaka ireo zay mino manaraka amin'ny fampianaran'ny Arminius mazava hoazy sy ny fiangonana fijijisan'ny Hollande, manaraka ny amin'ny hoe tena mety very le famonjena, mety very io famonjena io satria rehefa miemotra ilay olona. Fa rehefa tena jerena de zao amintsika calviniste zay réformé zany dia tsy zay loatra amintsika. Amintsika de zao ny famonjena tsy niankina tamintsika. Raha niankina tamintsika lay famonjena de very izy, mety very izy. Fa lay famonjena tsy niankina tamintsika fa niankina tamin'Andriamanitra. Lay famonjena tsy niankina tamintsika mihitsy fa niankina mahadidio tamin'Andriamanitra. Ary satria niankina mahadidio tamin'Andriamanitra de tsy very lay famonjena. Afaka mamaky zany sika ao amin'ny andeha ataontsika hoe ny Jaona toko fahaenina andininy fa sivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo, Jaona toko fahafolo andininy fa sivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo, Romanina toko fahavalo andininy fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo sy ny fahadimy, manazava ireo fa io famonjena io dia tsy anao io. Tsy propriété privée anao io, tsy zavatrao io, tsy zavatra vokatry ny fiezahanao io, fa grâce. Zany fahasoavan'Andriamanitra io, fanomezan'Andriamanitra io famonjena io. Ary ohatra ka ho amarintsika amin'ny alalan'ny lay andininy tsotra masina zay resahantsika teo ary, de izao ary. Lay andininy fahaefatra izay efa noazavaina indray mandeha. Zay efa noazavaina indray mandeha, zay efa noazavaina na zay efa nanandrana na zay efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra. Lay voambola nampiasainao de zao zay efa noazavaina fôtijo, izay efa nanandrana genomai, zay efa nandraikio ny fanamasina ginomai sy ny dia ireo rehetra dia milaza hoe ireo rehetra dia milaza hoe raha jerena le matoanteny dia nitansaina tamina aorista pasifa, zany hoe izay efa noazavaina. Le noazavaina tsy niankina tsy niankina tam'le olona le izy fa noazavaina, zany hoe nandray fotsiny izy. Za sy anao zany noazavaina, tsy ny tenitsika hoe za hazavao fa noazavaina isika. De ny teny hoe zay efa nanandrana, tsy tsara dika io nanandrana io fa nampanandramana, zany hoe nisy nanome zany. Tsy niankina tamintsika zany fa nomena antsika lay fanahy masina, tsy niankina tamintsika fa nomena antsika lay lay fahatsarany, ny fahatsapana, ny fahatsarany tenin'Andriamanitra, nomena antsika ny herin'ny fiainana. Zany zavatra zany de zao tsy niankina tamintsika fa niankina mahadidio tamin'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo zany hoe noazavaina zay rehetra dia nanomena ny fahatsarana ny fiainana de zao tsy nisafidy an'izay mihitsy tsika fa Andriamanitra nanao an'izay teo amin'ny fiainantsika, satria tsika mpanota hoy Paoly manao hoe tsy nihery ny safiditsika mihitsy ny nahafahantsika, nanatona n'Andriamanitra araka ny resantsika ao amin'ny Jaona teo toko fahaenina toko fahafolo manao hoe tsy misy manatona angy raha tsy zay fa nitaomiko hoe raha tsy efa nitaomin'Andriamanitra tsy misy manatona, zany tsy misy mazava raha tsy noazavaina, tsy nisy nahatsara hoe tsy nisy nahatakatra hoe tsara ny tenin'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra nametraka an'izany tao anatiny. Noho zany de zao ry toetra rehetrarehetra eo de zao tsy toetra avy amintsika fa toetra avy amin'Andriamanitra.
fanomezana avy amin'Andriamanitra, ara-fanomezana avy amin'Andriamanitra nataony taty anatintsika. De ho arian'Andriamanitra ve? De ho arian'Andriamanitra ve? Dia zay ny voalohany. Ary raha ohatra Andriamanitra ka afaka nametraka ireo toetr'ireo ao anatintsika, raha ohatra Andriamanitra ka afaka nametraka ireo toetr'ireo ao anatintsika, de tsy afaka dia ho esorin'Andriamanitra ao anatintsika indray ve zany? Zay ny fanontaniana. Ny valiny tsia. Ray maka tsika nanazava ato anatin'ny mofinaina indray maka. Manao hoe itsika de ao amin'ny tompo. Tsy hoe ny tompo no ato amintsika ihany, fa isika ao amin'ny tompo. Ao amin'ny taratasy ny soatan'ny Jaona. De zao raha manao ny tsara isika de ao amin'ny tompo. Satria tsika ao amin'ny tompo. Mavavaky tsika ao amin'ny tompo. Manao rakitra tsika ao amin'ny tompo. Mametra tanantsika ao amin'ny tompo. Mianatra soatra masintsika ao amin'ny tompo. Manao adidy tsika ao amin'ny tompo. Zay tsika le hoe ao amin'ny tompo. Zay tsara ataotsika ao amin'ny tompo. Ka raha ohatra ka manao ratsy ve itsika de miala ao amin'ny tompo. Raha vao manao tsika hoe rehefa manota isika de miala ao amin'ny tompo, de am'izay fotoan'izay, zay le teolojia ny Arminius. Hoe lasa miala am'ilay fahasoavan'Andriamanitra isika. Fa am'Jaona apôstôly de ny teolojian'ny Jaona de manao hoe raha na inona rehefa ao amin'ny tompo isika de ao amin'ny tompo foana. Manao tsara ianao ao amin'ny tompo, fa rehefa tezitra ianao manao ratsy ao amin'ny tompo ihany ianao. Saingy ao amin'ny tompo ianao, zay le mahatonga ny Jaona miteny hoe tsy manota. Ao amin'ny tompo ianao, fa tsy hoe mahafaly ny tompo akory ny zavatra ataonao. Raha manao ratsy ianao, raha manao adosoana ianao, raha tezitra amin'ny namanao ianao, kamo ianao miangona, tsy manao adidy ianao, miteniteny foana. Raha ataonao zany rehetra zany de mampalahelo an'ilay fanahy masina Andriamanitra ao anatinao ianao. Ao amin'ny tompo ianao fa mampalahelo ny tompo ianao. Zanaka ianao fa zanaka maditra, zanaka mila ahitsy, zanaka mila arenina sy mila tezaina, fa ao amin'ny tompo ianao. Noho zany de izao tsy very akory ny famonjena. Raha izay raha ohatra ka jerena. Tsy very ny famonjena. Amin'ny fomba fijerintsika protestanta réformé de tsy very io famonjena io. Satria niankina tamin'Andriamanitra. Niankina tamin'Andriamanitra de tsy very izy. Fa zao io andininy io dia raha ohatra ka jerena am'ilay amin'ny tapany ery ambony ery de zao manao hoe am'ilay andininy io misy manao hoe andininy fahaenina, nefa ny hemitra de tsy azo avaozina indray. Le tsy azo avaozina indray io raha jerena amin'ny teny grika zay nanondrata tamin'ny epistilan'ny Hebreo ao azy dia anakainijeinina zany hoe ny teny hoe anakainijeinina de hoe lasa avaozina indray, lasa tonga zava-baovao. Raha jerena tsara ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina de zao manao hoe raha vao ny olona miankina am'irery asa maty rery ambony ery, inona lay asa maty resahanao ambony ao, le teneniny hoe amin'ny andininy fahaenina andininy voalohany, toko fahaenina andininy voalohany io manao hoe dia fibebahana hafahana amin'ny asa maty sy ny finoanan'Andriamanitra. Io le teneniny hoe necrone ergone zany hoe misy zany le asa maty eo. Inona le asa maty? Lay hoe fombafomba bivavahana, ny fisasany, ny fampianarana momba fitsanganana maty, ny fametrahana le rita isan-karazany. Reo le resahana hoe asa maty. Inona ny dikan'io? Raha ohatra ka ireny no eritreretanao ho hitondra fiovana, hitondra fahavaozana de zao tsy voavonjy, tsy mahavoavonjy, tsy mitondra aina, tsy mitondra fahavelomana ireo fombafomba mpivavahana ireo. Tsy ireo zany lay zay hoe raha sitrak'Andriamanitra de ataontsika zany raha veran'Andriamanitra ny inona ny hoe aoka tsy hevitra isika fa ny asantsika, ny herintsika no mahavoavonjy antsika, fa tsy hitondra famonjena ho antsika mihitsy zany. Raha miteny zany eo andininy hoe nefa hiemotra sy indray no zanak'Andriamanitra indray azo fijaliana zanak'Andriamanitra indray amin'ny satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azo fahamenarana de zao
Tsy zava-dehibe zany ny fieverantsika manao hoe mahavontsy tena isika. Raha vao mihevitra isika ka manao hoe amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika no hamonjenantsika de tsy voavonjy isika. Tsy mitondra famonjena ho antsika ny fiezahantsika havonjy ny tenantsika fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Raha vakina ny Baiboly manontolo zany eto am-pamaranana sy hanomezako fomba fijery manokana de izao tsy very akory ny famonjena. Fa inona ny dikany tety iny tsotra masiny ity? Dikany tety tsotra masiny ity zany de izao nosoratana ho fampitandremana. Nosoratana ho fampitandremana sy ho fampieritreretana ny mpino hoe tandremo. Tandremo miankina amin'ny herin'ny tenanao. Tandremo ny mihevitra fa mahavontsy tena ianao. Tandremo ianao manadino ny asany fahasoavan'Andriamanitra. Tandreminao ny mieritreritra fa voavonjy ianao noho ny fiezahanao. Tandreminao ny mieritreritra fa io azo fijalian'i Kristy io dia avy aminao fa fitiavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fampitandremana ny mpino io mba tsy ho variana am'izao tontolo zao. Fampitandremana ny mpino io ilazana fa tena misy ny fahaverezana, tena misy ny fahafatesana mandrakizay mihitsy. Ka raha vao miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao, raha vao miankina amin'ny fiezahanao ianao, fa tsy miankina amin'ilay mpamonjy ilay Andriamanitra tompony famonjena, de zao reraka ianao. Iny mpitirana Hebreo zany raha jerena misaotra masina manontolo, Andriamanitra tsy mampifilafila ny olona akory ka manao hoe omeko anao ny lanitra de tsy omeko anao rehefa avy eo, tsy zay loatra. Fa ny tian'ny mpitiro any Hebreo tenena de zao mifikira amin'ny finoana, azony mafy zay efa ninonao. Aza mihemitra mihitsy ianao am'izay lalana efa nitondrany ny tompo anao. Aza mihemitra, aza mitsiritra ny fiainany zao tontolo zao. Mifankaiky am'ty lay fanontaniana nataon'ny mpianatra indray maka manao hoe izay miteny ratsy ny fanahy masina de tsy ahazo famelan-keloka. Raha ohatra ka ampifaninona amin'izy io de zao misy teolojiana malagasy anankiray zay iombonako ny fanazavany. Pasteur Rakotondray Johnson na mpampianatra fotom-pinoana zay tandrify amin'itony zavatra itony. Nanantsary izy de maka manao hoe raha nanontany azy ny mpianatra, zay fon'ny mpianatra manao hoe hazavao aminay pasteur, inona zany miteny ratsy ny fanahy masina, fa zany miteny ratsy ny fanahy masina zany hoy ny Baiboly de zao tsy mahazo famelan-keloka tsony, ary toy ny tenenin'ny mpitiro any Hebreo tony zany hoe dia tsy mahazo tsony satria toy ny mamerina ny manombo an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Zavatra mampatahotra be mihitsy zany. Zany hoe olona efa mpanompon'Andriamanitra nefa rehefa avy eo tsy mahazo famelan-keloka tonga de very any mandrakizay nefa zanak'Andriamanitra. Ohatra mieritreritra hoe ry Jodasy ve zany, asa tsy fantatro, Jodasy tokoa ve zany, mety mieritreritra an'izany ve tena zanaky ny fahaverezana ve? Mety mampetram-panontaniana hoe ahoana moa zany ny fahefan'Andriamanitra mihitsy ke zany manjary mampisalasala. Fa raha mijery ny Baiboly manontolo isika ohatran'ny hoe misy heloka tsy averin'Andriamanitra tsony ve zany? Fa ahoana moa zany lay Andriamanitra fitiavana? Zao navalin'ny pasteur Rakotondray Johnson. Hoe de ahoana moa zany pasteur, fa inona zany miteny ratsy ny fanahy masina? De ahoana moa zany de zao ny valiteny manao hoe nga za misy mahafantatra zanako a. Tsy fantatrao zany, samy tsisy mahafantatra an'izany tsika satria tsika tsy nanao an'izany. Ohatran'ny hoe valiteny tsotra ohatran'le fomba fiteny mopera hoe mystera io zanako, fa tena zay mihitsy no izy. Tsy fantatry ny zanak'Andriamanitra zany hoe miteny ratsy ny fanahin'Andriamanitra. Satria ny fanahin'Andriamanitra atao anatintsika, ary rehefa atao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra dia tsy amelantsika hiteny ratsy ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra atao anatintsika. Tsy haintsika izany satria tsika efa vita patisa, satria tsika zanak'Andriamanitra, satria ny fanahy masina tsy ivelany tenantsika, fa ny fanahy masina ato anatintsika. No zany dia tsy haintsika ny miteny ratsy ny fanahin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy mahafantatra an'izany hoe inona ny dikan'izany, inona ny atao an'izany, tsy fantatsika izany. Zay mahatonga antsika afaka mibebaka isan'andro. Fa rehefa tsy ao anatin'ny olona intsony le fanahy masin'Andriamanitra, de am'izay fotoan'izay izy no tsy mibebaka intsony. Nefa ho voafetran'izay safidin'olombelona zay ve Andriamanitra? Tsia. Lehibe lavitra noho ny safiditsika ny herin'Andriamanitra.
ka amin'Andriamanitra na iza na iza, raha ny baiboly manontolo mivakitsika de zao na iza na iza de anan'Andriamanitra fahefana amy zavaboariny rehefa tian'Andriamanitra ho vonjena. No zany de izao tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny hoe misy zanak'Andriamanitra ka dia ho verina na hivadika amin'ny faneken'Andriamanitra, tsia. Tsy fomban'Andriamanitra zany. Fa ny tian'Andriamanitra de zao ny hitandremantsika amin'ny asa fanompoana, ny hitandremantsika sy ny fikiratsika amin'ny asa fanompoana, tsy hampatatsika. Dia mampiditra lafin-javatra roa na telo ary zany afaka malala ity andininy ity. Voalohany de izao, tsy tokony ho mitsara olona isika satria tsika indraindray mety mahita olona tahak'izany mety mahita olona mihemotra, mety mahita olona hoe ary tsy hita intsony reny, de mety hitsarintsika manao hoe reny k'am'zany sanatrian'izany lay hanombo ny zanak'Andriamanitra amin'ny hazo fijaliana indray de efa tsy mivonjy reny. Tsia, tsy miankina amintsika ny famonjen'Andriamanitra, tsy lehibe lavitra noho ny fahotantsika ny fitiavan'Andriamanitra de tsy afaka mitsara na iza na izy tsika. Hoe rery zany zao tena efa very mihitsy, iny ary efa tsy miangona intsony, izy ary efa lasa ohatr'izao de efa very, tsy fantatritsika zany. Fa Andriamanitra rery ihany mana zany fahefana zany. Fa ny faharoa de zao, itsika de mila mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Hoe za zanak'Andriamanitra, mba tsy ao anatin'ny fisalasalana ka hampangainy ny devoly, satria ny devoly fetsy dia miapanga anao rehefa ao anatin'ny sarotra ianao indraindray na mety mandalo ankiviana fizaham-toetra de kiviny manao hoe ianao nga vao vonjy intsony, ianao ange fa nahemotra, ianao rehefa tsy nandray fanasan'ny tompo eritaona, ianao efa manana olana tamin'ny mpiarabelona taminao, ianao efa nenjehan'ny olona, zao ary ny fahotana efa hitan'ny olona terina ataonao, ianao nga vao vonjy intsony de manjary lasa manana zany fijery zany tsika, ay ve mety very ohatr'izany? Tsia, tsy zany. Fa matoa ny olona, matoa ianao midodododo ao amin'Andriamanitra, matoa ianao mbola tafaverinao mba amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, matoa misy an'izany feo zany ao anatinao, tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra. No zany de zao, tsy tokony ho tavela ao anatin'ny fanamelohan-tena isika ka ho ampangainy ny devoly manao hoe efa vitany aminao, efa lasa nahinao satria ianao jereo tsy miangona, jereo zao mankany amin'ny famadihana, sanatria mety manao zany. Fa tsy zany Andriamanitra, tsy manary ny zanany Andriamanitra. Ary Andriamanitra de miasa mandrakariva tsy mitsahatra mandra-piavin'i Jesoa mitaona antsika ho amin'ny fibebahana, na iza na iza. Mandra-pahatonga an'i Jesoa eny amin'ny rahoan'ny lanitra de mandre antso ny fibebahana mandrakariva ny olona. Zay ny asan'ny fiangonana. Tsy misy olona tsy mandre ny antso ny fibebahana. Andreny io antso ny fibebahana io mandrakariva ny olona. Ary tsy angina ao anatin'ny olona zany io fanahy masina io. Ary taona ny azy mandrakariva iverinao aminy hatrany Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay ny tsy tokony hadonoantsika mihitsy am'tony andininy tony de zao, misaotra masina dia tsy vakina amina andininy tokana tahaka tony, fa vakina amin'ny andininy manontolo mihitsy. Raha vao io ihany ny ajanontsika de mety ho lasa zay no antsoina hoe secte, c'est cateau, c'est carré, ongotanao miala misaotra masina hoe io ihany zany. Zay zany no izy. Tsia, fa vakio misaotra masina manontolo fa tianao Jesoa. Ataovy azonao antoka fa tianao Jesoa. Ny planin'Andriamanitra ny aminao de zao fiainana mandrakizay. De mivonoana ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany. Dia any amin'le fiainana mandrakizay ny mpanjininao. Fa aza mibanjina lay mety ho fahalavona, lay fahasoavan'Andriamanitra mpanjinina. De miezah mandrakariva, miarina mandrakariva ao amin'ny tompo, miezah mandrakariva, mifikitra mandrakariva ao amin'ny tompo. Marina fa misy io teny io hoe ay fa nazavaina, na nazavaina ianao tsy niankina taminao le fanazavana fa niankina tamin'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy tompo izay namonjy anao koa dia tsy ianao izy ny nanolotra ny tenany mba ho famonjenanao. No zany dia asa mahagaga an'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Zany tsy hoe ny toetran'Andriamanitra tsy hoe miankina tsy manao hoe raha vao manoto de ariako, raha vao tsy zany Andriamanitra. Fa Andriamanitra hoy Jaona 2:11 rehefa tiany azy eto amin'izao tontolo zao Andriamanitra de tiany azy hatramin'ny farany. Tandremana nefa ny mieritreritra
manao hoe za efa nandray ny famontsena de vovondro mandrakizay aho zany na inona ataoko tsy zay indray zavatra hafa mihitsy. Eo no mipetraka ny finoana, ao le finoana sa tsy ao le finoana. Tsy Andriamanitra zany ny manary anao, aoka zava tsara. Tsy Andriamanitra ny manary anao fa ianao no tsy mino. Le salut zany tsy hoe Andriamanitra nanatsoaka azy tao aminao. Zay no tiana zavaina eto. Tsy Andriamanitra no nivadika ka hoe satria anao de tsoahako ty tsy zay Andriamanitra. Fa ianao no tsy nino. De ohatra tonga am'le tenenin'ny tompo hoe betsaka no tompoko. Le fibebahanao tsy le tena fibebahana tena izy fa fibebahana mora tavela tao am'lay asa maty ihany. No zany dia ny fieritreretana indray manao hoe ka za efa voavonjy de na inona ataoko de voavonjy aho, na misy eritreritry manao hoe voavonjy daholo ny olona rehetra. Tsy zay ka, fa zava-dehibe ny finoana. Eto ary dia manazava aminao tsara ity epistilan'ny Hébreux ity hoe ny tiana tenenina de zao: tia anao Andriamanitra, tsy manary ny fanomeza tokony aminao izy, tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay rehefa nanome ny zanany anao izy ka nitonony ianao hoe zanako ianao de zanany anao hatramin'ny farany. De tazony zay amin'ny finoana, mareta amin'ny finoana. Rehefa tokony hibebaka mibeba, rehefa tokony hiasa miasa. Aza kivy raha sendra alaim-panahy, raha sendra reraka indraindray de zao aza mihemitra, aza mandositra ny fiangonana, aza mandositra ny mpiarabelona fa mandehana miavaozy de mijoroa fa tianao Andriamanitra. Mavakisika. Tompo am'saronao zay no ny amin'ny fitiavanao, fa fahasoavana ianao ary ianao tsy miova. Na de miova azy zahay de ianao tsy mandany tenanao. Na dia malaina azy anay, ianao miasa mandrakariva. Misaotra Tompo fa mampitandrina anay ianao tsy ho variana. Mampitandrina anay ny teninao fa ety amin'ity tany fandalovana ity de betsaka ireo fakapanahy izay ilainay fitandremana, fakapanahan'ny fahatokisa-tena, fakapanahan'ny fiheverana ho mahavonjy tena, fakapanahan'ny fiheverana ho mahavita tena, fakapanahan'ny heverina ho mahay manamasina ny tenanay. De mamindrafo ao aminay Tompo fa asa maty reny ka tsy mitondra ho amin'ny fahavelomana fa mitondra fahafatesana aza. Koa dia mampahirezanay tokony asan'ny fahasoavana hiankina aminao, tokony asan'ny fitiavanao sy ny famelan-keloka natolotra ao mba hanananay fiainana mandrakizay. De tehirizo ny finoanay Tompo mba tsy hozongozona, tehirizo ny fitiavana ianao, tehirizo ny fifehezan-tenanay ao amin'ny fahamasinana mba tsy handehananay amin'ny fiainana baranahany fa hamasino zahay satria asan'ny fanahinao masina zany. De taio ny tontolo andronay, taio ny fanoloran-tenanay, ataovy miankina aminao, ataovy fifalianao ny fanoloran-tenanay ary faharetana izahay. Tsy hiova. Mandra-piavinao Jesosy. Amen.